Jibat Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isatrano telo sy roa arivo. Olotranao ny fampalalam-baovao. Tokony anara-masy andraindraikitra eto amin'ny firenena ny mpino kristianina fa tsy hitaza-potsiny. Io no isan'ny afatra lehibe azon'ireo mpino nandritra ny fanompom-pivavahana amin'ity fetiny Pentekosta ity. Ankilany isan'ny afatra ny filohan'ny FJKM Andriamasoa Irakoami ny firaisan-kina amin'ny Malagasy ary isoroka ny ady ho an'ireo mpino kristianina amin'izao andron'ny Pentekosta izao. Ambony raha oharina amin'ny fahefa-mividy ny mpizahatany izay avy nivoaka ny krizy ara-pahasalamana ny tsaran'ny tolotra ara-mpizahatany eto Madagasikara. Ambony avokoa raha oharina amin'ny zava-misy amin'ireo nosy rahavavy. Antony anairan'ny federasion'ny mpitaridi eto Madagasikara ny fanjakana amin'ny fijerena ireo raha misy ny finiavana anarana ny sehatra ny fizahatany. Ho amin'ny maresaka any ivelany, tontosandroan'ny fihodinana faharota amin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Turkia, mbola anatin'ny herinatran'ny filoha teo aloha Recep Tayyip Erdogan. Ity filoha ity izay efa nitondra ny Turkia nandritra ny 20 taona izao. Arahintsika avy hatrany ary ny andindin'izay. Alahady 20 Mey 2024 tomboko lahy sy tomboko vavy aterina ny araba omba ampirarintsoa ho antsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny fampalalam-baovao ho amin'ity alahady ny Pentekosta 2024 ity. Entona dia asaina mpanajana isika rehetra ny tokantrano anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mikasika izay andro ny Pentekosta izay navetrana no anokafantsika ny fampalalam-baovao tokony anara-maso sy andraindraikitra eto amin'ny firenena ny mpino kristianina fa tsy hitazam-potsiny. Io no isan'ny afatra lehibe azon'ireo mpino nandritra ny fanompom-pivavahana amin'ity fetiny Pentekosta ity. Saika feno avokoa ny fiangonana rehetra androany toy ny tao amin'ny FJKM Marafaralahy Andriamazoto Tanambao Antsiranana fanadidina entiny By Kolo Tv Antsiranana. Mila mandray andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena ny kristianina ka hosa hijoro mandrakariva ho vavolombelona marina ny Kristy ka mitombo hery tamin'ny nilatsahany fanahy masina. Anisany nasongadiny ny mpitandrina Rivo Arson nandritra ny fotoam-pivavahana lehibe androany maraina teto amin'ny fiangonana FJKM Rafaralahy Andriamazoto ny Antsiranana. Notsindriany ombenombeny fa tempolin'Andriamanitra ny kristianina izay miraiki-po ara-pinoana. Pentekosta atsarovana ny fahaterahan'ny fiangonana, teraka ny fiangonana, ary nomen'Andriamanitra ny fanahy masiny mba hampahery azy. Noho zany ny fiangonana zany dia mahery eo amin'izao tontolo izao manao ny asa rehetrarehetra. Zany fanamarihana lehibe amin'izao Pentekosta izao. Noho zany manafatra zany izay. Manafatra ny fiangonana rehetrarehetra mba handray andraikitra lehibe eo amin'ny tany sy ny firenena. Satria feno ny fanahy masina mahery mijoro vavolombelona amin'ny teny, vavolombelona amin'ny asa, mitory filazantsara isika ary indrindra mijoro fanilo sy fahazavana eo amin'ny tany sy ny firenena. Mahereza ry havana amin'izao Pentekosta zao ary tsy androany ihany fa amin'ny ampianantsika manontolo zany dia mba samby ahery daholo antsika rehetrarehetra ijoro vavolombelon'ny tompo eo amin'ny asa aman'andraikitra adidy sasasazatsika aby. Azo lazaigny hoe niavaka zany fankalazagna tamin'ity taogno ity. Nampiavaka azy zany dia ny amaroany olona zany tena io zany izy ny atsy agnatin'ny tragno ihany fa feno magnodidina rehetrarehetra manontolo miamitombo zany ny kristianina mamonjy ny fiangonana. Niavaka koa tamin'ity zany le herinandro ny fanahy masina nanaovana fampianarana lehibe miavaka tamin'ity herinandro ity. Nisy ny fanaovana batisa ireo zaza sy tanora 12 izay lalana tokana mitory sy manambara fa zanak'Andriamanitra. Miavao madio hoy pasteur Rivo Arson ka nentina ambavaka mba ho fanilo hatrany eo amin'ny fitoriana ny filazantsara.
Miantso ny firaisan-kinina ny malagasy sy isoroka ny ady ny filohan'ny FJKM andria mahasoa irako ami raha napita afatra ho an'ireo mpino kristianina amin'izao andro ny pentekosta izao tsy tokony handalo fotsiny ny andro androany raha nambarany fa hitondra fanavaozana ho an'ireo mpino hipaka amin'ny firenena. Io nasaina. Nafonja ny afatra ny filohan'ny FJKM ho an'ny mpino maneran-tany amin'ity pentekosta 2024 ity miantso ny rehetra irahina. Ry kristianina havana, ry malagasy praitanindrazana, mifoka rivotry ny ady sy ny herisetra ary sempotry ny fifankahalana sy ny abibiny izao tontolo izao ankehitriny. Tsy maintsy misafidy isika terak'olombelona rehetra, isika malagasy nakamban'Andriamanitra eto amin'ity nosy ity, na hodora ny avonavom-pontsika arehitry ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola, ny fitiavam-pahefana, ny fitiavam-boninahitra, ka hinimkipy tsy hanao ny marina, hivarina amin'ny haizikitroky ny fifamonoana, na hiaino ny bitsiky ny fanahy masina, ka hikatsaka zay hiavanana sy hiraisana ina, hamirapirata ny masoandro ny fahamarinana, hiadana ny ambany lanitra. Ny ampitso no hilaza, na taranaka hendry ny an'ny fanahy masina isika, na sanatry ho taranaka adala ny fidy ny fifandringanana. Ny antefan'ny afatra ny mpitondra fanjakana sy ireo tompony andraikitra isan'ny tokony fa ihany koa ny vahoaka malagasy ary tokony samy aka ny tandrify azy ny tsirairay ny fanazavana mba tsy handalo fotsiny izao andro ny pentekosta izao. Tsy handalo foana amintsika ny ity andro lehibe ity fa hanorona ao anatintsika zao hafatra izao. Andao hirahina dia ho velona fa tsy hiady ka ho levona. Ny pentekosta mantsy ry havana dia voamarika lalina amin'ny hevitry ny firaisan-kina na talohan'ny natongavany, na tamin'ny andro natongavany, na tamin'ny zavanseho rehefa nilatsaka ny fanahy masina. Koa izany no iantsonantsika rehetra miaina izao pentekosta 2024 izao manao hoe andao irahina dia ho velona fa tsy hiady ka ho levona. Koa izany nanaovana antso avo amintsika koa isika zay samy hafa foto-kevitra, samy hafa loko, samy hafa fiaviana sy ny maro hafa koa, na eo aza ny fahasamihafantsika zany fanahin'ny firaisan-kina nentin'ny fanahy masina izany no irarenantsika rehetra koa ankehitriny. Tsivina nandefa afatra ihany koa ny FFKM tamin'ity pentekosta 2024 ity izay mifandraika amin'ny zavamisy ankehitriny toy ny ady amin'ny fantrana, ny tsy fanananasy, ny ady amin'ny sondrotry ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny, ny jiro, ny solika, ny rano sy ny sisa. Eo ihany koa ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana, ny fanolanana, ny fakanakeriny sy ireo endrika tsy fandriampahalemana maro samihafa. Manoloana ireo, manainga sy manaitra ny fieritreretan'ny tsirairay ny FFKM irahina sy iraisaina ihany koa, ary hitady vahaolana ka tsy hijery afa-tsy izay tombontsoa ny firenena. Amafisin'ny FFKM amin'ity afatra ity fa ny fampandeferany ambopo, ny fiekenkeloka sy ny fibebana ary ny fihavanana no tokony atao laharam-pahamehana ahafahana manavitra ny firenena anatin'izao fahasahiranana izao. Aoka izay ho ny FFKM, ny fifampiandaniana sy ny ady hevitra tsy mahasoa ary ny fifampiantsiana. Miantso ny rehetra hiatrika ny fahavalo-iombonana ny FFKM dia ny fantrana ka hiara entana anaisitra izany eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Andro lehibe ho an'ny mpino kristiana ny andro ny pentekosta ary tokony iainana amin'ny andavanandro mba tsy andika ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tantaran'izay pentekosta izay indray ary no hontanterina aminao ato amin'ity fanadihadiana manaraka ity izay entiny aingorakotony By Kolo Tv fianaratsoa. Anisan'ny fety lehibe hankalazan'ny mpino maneran-tany ny pentekosta. Tsy tonga ho azy anefa izany fankalazana izany fa tao ny tantara izay nanamarika ny androm-pankalazana izao. Ny pentekosta moa zany tantaran'izany pentekosta zany dia efa hitasika hatramin'ny andron'ny jiosy zany ny zavatra fety lehibe nankalazain'ireo jiosy tamin'izany fotoana zany dia ny andro paska, ny andro firaviravona fitoerana ao an-trano ratsakazo ary ny andro firaviravon'ny pentekosta. Ka io andro firaviravon'ny pentekosta io tamin'ny jiosy dia fotoana anankiray izay nitoerana izy ireo tao an-trano ratsakazo tamin'ny nialany tany amin'ny tany Egypta. Rehefa tany amin'ny tany efitra izy ireo dia tsy nanana trano nenana fa nipetraka tao amin'ny trano lay zany dia
fankalazana an'izany ny andro Pentecoste io. Filazana azy koa dia fotoana anankiray koa tamin'ny andro jiosy zay nanomezana ny lalàna tao amin'ny tendrombohitra Sinay izany andro Pentecoste izany. Fanangonana voalohany bokatra koa ny filaza azy ny andro Pentecoste dia fanaterana ny voalohany bokatra koa ho an'Andriamanitra izany andro Pentecoste izany. Afananahoana kosa no nankalazaina maneran-tany ity andro ny Pentecoste ity. Fa tateo aoriana moa zany andro Pentecoste zany dia hitantsika tsara fa fotoana anankiray izay nandrotan'Andriamanitra ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly mariren'Andriamanitra koa anisany nandray ny fanahy masina tamin'io andro Pentecoste io. Zany hoe io andro Pentecoste io zany no antsoina hoe voalohany bokatra izay nandrotan'Andriamanitra voalohany fanahy masina teto an-tany rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy ka niakatra tany an-danitra dia nandrotsaka ny fanahy masina io izy tamin'ny andro Pentecoste. Fa nanomboka kosa tamin'ny taona 1901 tany ka nisasa tany États-Unis dia nisy olona iray nahatsapa ny ray ny fidianan'ny fanahy masina io dia io vondron'olona vitsivitsy io no lasa ndray nitory ny filazantsara nitory izany andro Pentecoste zany maneran-tany. Arak'izany dia manandanja eo amin'ny mpino kristiana ny andron'ny Pentecoste ka anisany mankalaza izany isika eto Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray ary miandry ny famatsiam-bola avy amin'ireo mpiara-monina-antoka ny ankamaroan'ireo gouvernoura amin'ny fanatanterana ny asa eny anivon'ny faritra na eo aza ny tedi-bola omeny ny fanjakana azy ireo. Fanadidina mikasika izay. Faritra Mano ahitana fitaovana fanamboaran-dalana nefa tsy miasa fa simba ampitoerana fotsiny. Nefa faritra ahitana lalana ratsy maro raha tsy laza fa tsy ny faritra Melaky. Araka ny fanadidina natao noho ny tsy fananana faritra hoenti-manana hividianana solika sy tetikasa afaka mikojakoja azy ireo no isan'ny antony. Vogatrio, ny gouvernoura izay tokony anana fahefana eo amin'ny faritra misy azy tsy matapaka tsy afaka manao na inona na inona. Araka ny nambaran'ny gouvernoura ny faritra Vaovao. Zahay manokana dia mieritreritra ny hoe sokafy alohan'ny lalana amoanany vokatra. Raha ikombo zany dia amplavy. Raha ikombo zany lazaina dia mamokatra tokoa amin'ny faly. Mieritreritra ny tenanay hoe asina usine de sucrerie anykombo amin'izany opportunité sika ananana velarantany 100 hektara voavoly faly zany. Nefa ny lalana amoanany zany tsy misy. Ny fitaovana hoentina mivinana zany tsy misy. Manaprofo ny tsy fisiany fitsiny zara-pahefana eto amin'ny firenena izao zava-misy izao. Tsy omena fahefana, omena fitaovana nefa tsy afaka ampiasaina araka ny tokony ho izy ny gouvernoura fa miandry ny By Kolo Tv amin'ny fanjakana foibe hatrany vao afaka manatanteraka asa. Na efa resy lahatra aza ny eny fotony fahilaina ny fanamboaran-dalana, fananganana orinasa andrinana vokatra hiteraka asa, tsy afa manoatra fa miandry izay ho avaliny ity amin'ny foibe. Vokany, nitokamonina hatrany ireo toerana maro eto Madagasikara, raha tsy laza fa tsy ny awikongo, tsy misy mividy, na variboba ny vokatra ireo tantsaha. Vaovao mikasika ny valana retina Covid-19 kosa indray dia miisa 7 ny tranga vaovao vao marina amin'ny valana retina Covid-19 ny 20 hatramin'ny 20 ny volana meteo araka ny tatitra navokany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Ny 5 amin'ireo tao amin'ny faritra Analamanga, iray tany amin'ny faritra Antsimondrefana ary iray faritra Vaovao. Iray ny tranga misy fahasarotana na forme grave, iray hafa kosa namony Aindy. Ambony raha oharina amin'ny fahefa-mividy ny mpizahatany izay mivoaka ny krizy ara-pahasalamana ny sara ny tolotra ara-mpizahatany eto Madagasikara. Tapakilan'ny fiaramanidina, sara ny trano fandraisam-bahiny, fandaniana ara-tsolika manoloana ny faratsin-dalana. Ambony avokoa raha oharina amin'ny zava-misy amin'ireo nosy rahavavy. Antony anairan'ny federasion'ny mpitady eto Madagasikara ny fanjakana amin'ny fijerena ireo raha misy ny finiavana anarana ny sehatry ny fizahatany. Fanadidina entiny Yves Richard. Mananika ny 700 euro ny saran'ny tolotra ara-mpizahatany ho ana fitsidiana 10 hatramin'ny 12 andro. Raha ny taremarika avy amin'ny Federasiona Nasionala mipitardia amin'izao fotoana izao. Ambony raha oharina amin'ny fahefa-mividy ny mpizahatany izay avy nivoaka ny krizy ara-pahasalamana io ka mampanahy milaza sy ny fampiroboroboana ny fizahatany eto Madagasikara. Ho an'ilay torista tonga eto zany mety tonga izy aloha. Donc ny fahitana an'ilay firenentsika amin'ny lafiny tsara, amin'ny lafiny ratsy, lafiny tsara tsika aloha manana arena be dia be mampiavaka Madagasikara.
lafiny ratsy a ny faratsy ny lalana zany hoe raha oharina amin'ireo destination concurrente Madagasikara zany a mety misy impact be ho an'le hoe satria mety misy fiantraikan'ny koa mety misy fanomban'ny fiara de mazava azy hoe gonflé kokoa am'izao ny destination malagasy zany raha ohatra ka tsy vita ireo lalan'ireo de lasa nampiakatra ny tarifa na ny hôtellerie na ny guidage na ny koan'ny zavatra andavanandro zany de nisy fitraikany teo amin'le resaka koana voyage le izy de raha torina 1200 € zao mety tafakatra any 1600 1800 € eo par personne na même destination tamin'ny heurtaona sy tamin'ity taona ity. Maro ankilan'ny singa mamaritra io fiakarany vidin'ny tolotra ara-pizahantany io amin'izao fotoana. Hoy teo anivon'ny Fédération Nationale Mpitardia. Iray amin'ireo ny faratsian-dalana izay mitarika ny fiakarany fandaniana ratsolika mandritra ny fitondrana ireo vahiny. Antony anaran'ny Fédération trano ny fanjakana amin'ny fanamboaran'ireo lalana stratejika fotsiny ihany. Betsaka ny lalana stratejika ny axe importante zao ohatra hoe ny axe mampitohy ny Tananarivo renivohitra amin'ireo axe touristique ohatrany hoe ny RN7 ny RN34 zay ratsy be mampitohy Antananarivo sy Morondava de ny akoatr'izay le tena destination touristique ohatra hoe ny Morondava Bekopaka ohatra hoe makany amin'ny RN6 Ambilobe Dego Antsohi Mambanja ohatra hoe ny RN2 zay tena mampikaikaika kokoa satria tena be dia be mihitsy ny fahasimbana zany vokatry ny lalany reny a de nakoatr'izay ny axe touristique tena hoe efa standard tokony amboarina re zany zao mifarivaratsy le axe principal tokony amboarina de nakoatr'izay le axe makany amin'ny site touristique na destination touristique. Ankoatran'ny tsy fahatratrarana ny tanjona telo ejim-bizahantany araka ny fanambo fanjakana ho antona 320 laza mizahantany mandritra ny 5 hatramin'ny 10 taona manaraka no atahorana raha tsy misy ny fijerena ireo deboka ireo. Ny fivoaran'ny fizahantany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay mihatsara raha ny taona 2022 nahitana bizahantany 700 tapitrisa ny famezivezy raha ny antontanisa avy amin'ny OMT na ny Organisation Mondiale du Tourisme ka tokony azon'ny firenena tombony ihany koa. Ankatoko ny fikatonana tanteraka ny lisitry ny mpifidy mbola maro ireo tsy anaty lisitra raha ny any Antsiranana isan'ny olana ho ireo firaisamoam-pirenena any an-toerana ny tsy fiararahan'ny olom-pirenena intsony ny raharaham-pirenena sy ny tontolo politika ahina ho maro araka izany no velozo any an-toerana raha tsy misy ny fepetraraisina aingana. Fanadidina. Vokatry ny tsy fahombiazan'ny mpitondra no mitondra fahakiviana ary mahatonga ny olona tsy mazoto misoratra agnarana ao agnatin'ny lisitry mpifidy eto Antsiranana araka ny voalazany ity tanora iray eto Tanamo 4 ity. Fa tsisy vary mifidy. Fa tsisy raha jabo martiny jaly vary fotsy manonga 5000. Tsy arakaraka raha volan'ireo propagande ndreo boka raha ataondreo. Refinakafa fa vita. Fasarotana iainan'ireo tanora mpanentana eny anivon'ny fokotany amin'ny fampidirana anarana ny lisitry mpifidy iregny ka manahirana azy ireo indraindray ny mandresy lahatra. Miasaka manazava amin'olona satria resaka civisme io resaka éducation citoyenne misy zavatra tsy mazava amin'olo feky raha tena hitan'olo zany ary hita hoe problème maventy any amin'ny terrain any de olona kambo tsy mazoto. Ray voalohany tsy henony koa le izy manque d'information la information tsy de misirkule araiky faharoe tsisy fiovana amin'ny fiainana anazy araka ny le voalazany any ary ny fahatelo moa zany de tsy tia lala tsotra zao hitany hoe tsy important aminazy ny fidirinao anatin'izay zavatra zay. Mbola maro ny matoritory na efa manakaiky aza ny fepotogna ahafagna misoratra anarana indrindra eny amin'ny toerana ahitana mpiavo maro eto Antsiranana. Fokotany anankiray de anisan'ny fokotany n'olo-mpiavy fa le olo-mpiavy mijanona maharitra eto Diego azay navianay viavy maro mandeha manentana ato amin'ny fokotany zay. Mitohy ny fanentanana ary tsy mbola kivy tanteraka ireo mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny asa fanentanana ny mpiarabelona.
dia izay ihany koa no entintsika amin'ny seny vetivety aorian'ny dokam-barotra fohy manome fotoana anao afaka amin'ny dravitsy. Weekend cadeau! Ny 17 hatramin'ny 20 Mei, mividy mora ho anareo dia mahazo mora anaiky cadeau. Misy antso, méga, SMS, miam bonus cadeau 60 minutes, sinon 60 SMS, miam bonus 20%, rehefa vidina amin'ny vola. Vidiny, arrive à fotsiny. Tindriny dièse 322 étoile 21 dièse. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana noho ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, 17 amin'ny 3 sy 2 arivo. Tavaverina indray atao amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao amin'ny androany mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy anohizantsika ny fampalalam-baovao avy hatrany ary dia teratany vahiny misy 5 no sarony ny mpitandron'ny filaminana teo ampikirakirana zava-mahadomelina mahery vaika teny tosy milanja iray faingo 900 kilao ireto sarina ireto izay saika ho aparitaka ireo teratany vahiny ireto amin'ny varomaizina raha ny fampitam-baovao azo avy amin'ny polisim-pirenena. Eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray dia tsy mbola misy ny politika matipaika ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara tsy mifanandrify amin'ny filana amin'ny sehatry ny asa ihany koa ny fampianarana omenan'ny zaza malagasy amin'ny ankapobeny antony ilana ny fidirana lalindalina amin'ny fampianarana teknika hoy ireo vondry ny olom-pirenena misehatra amin'ny fanabeazana. Fanadedina. Tsy mampandroso ny firenena ny fanabeazana sy ny rafitry ny fampianarana antony tsy ahitana taratra ny fampandrosoana ankehitriny raha ny fanazavana avy amin'ireo vondry ny olom-pirenena misehatra amin'ny tontolon'ny fanabeazana. Ilaina ny fanamafisana ny fanabeazana ireo tanora amin'ny lafiny teknika ahatongavana amin'ny fampandrosoana maharitra. Betsaka ny lycée public tokony ovana ho lycée professionnel, lycée agricole ao anatin'ny herintaona zany dia misy vokatra. Le fanabeazana tokony mampandroso ny firenena. Zay no tsy ampy. Lasa mandeha ila zany ny fanabeazana mandeha ohatrany hoe singa mitokamonina. Ny fampandrosoana mitosika mitokamonina fa ho anay V3 zany dia tsotra raha amorona firenena mafy teknôlôjia fanabeazana ny lakile an'izany. Raha amorona olom-pirenena mandray andraikitra ny fanabeazana ny lakile an'izany. Ilaina araka izany fametrahana politika ny fanabeazana raikitra mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Ankoatra ny olana amin'ny mpampianatra sy ny rafim-pampianarana amin'ny ankapobeny. Maro ireo teboka mila jerena manomboka amin'ny toe-tsain'ny tanora hatrany amin'ny fandaharam-pianarana ireo sekoly. Na ny fandaharam-pianarana io zany ahoana inona ny tanontsika, inona ny politika éducative atsika, afen'ny teknôlôjia, anana indostria, amoronasa, avita tena ara-tsakafo, mila adaptena ifanaraka amin'izay zany ny fanabeazana. Zareo ny any Frantsa zao inona ny politika Macron, réindustrialisation de la France. Inona ny nataony lycée professionnel. Azontsika ngamba zay dikan'izay inona no andraikitro sekoly io mba olom-pirenena tia tanirazana mandray andraikitra mandohetra malala ny andraikitra tokony ho ataony amin'ny tanirazana no mahay mitantana no isy eto Madagasikara. Inona no ataony sekoly io mba ahafahana hoe misy indostria mitsangana. Zay le izy zay Nisy famelabelaran-kevitra no tanteran'ny fikambanana mijery manokana ny fanabeazana eto Madagasikara izay nampahafantarina ireo tanora mikasika ny olana fototry ny fanabeazana eto amin'ny firenena.
Nahita mpiankarana 8 ny tany ireo tanora ny soratra anarana hiatrika ny fanadinana bakalorea amin'ity taona ity ao Mahajanga ary nampiana roa ihany koa ny foibe mpanadinana ho fitsinjovana ireo mpianatra tena lavitra. Nahitana ny centre d'examen Vaovao any Abesako Mahajanga amin'ny distrikany Mahajanga faharoa. Anja Robert, Kolo TV Mahajanga. Nahita mpiankarana 8,720 ny tany ny mpiadina hiatrika fanadinana bakalorea eto Mahajanga amin'ity taona 2020 ity ary lasa 420 ihany koa ny foibe mpanadinana raha toa ka 420 izany hatramin'izay ka nasiana foibe mpanadinana ny ao amin'ny commune Tsaramandroso eny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra sy ao Besako Mahajanga faharoa. Iresaka kely momba ny bakalorea amin'ity taona ity. Efa vita ny inscription ny candidat eran'ny Majunga 1, Majunga 2. Nombre de candidats amin'ity taona ity eo aux environs de 24 704 candidats. A1 eo amin'ny 1182, A2 eo amin'ny 16 549, série C 109 candidats, série D 3956 candidats, L 677, S 554, OZ 503, de ny farany bac technique ny candidat ao de 1174. Par rapport tamin'ny taona lasa, ry nombre ny candidat 24 704 io, nisy augmentation 18,29%. Satria tamin'ny taona lasa, candidat eo tamin'ny 20 884. Ankoatran'izany, nanokatra centre d'examen roa, l'office du bac ny Majunga tamin'ity taona ity, Tsaramandroso RN4 sy Besako Majunga 2. Mikasika ny vacation ho an'ireo rehetra izay nikirakira tamin'ny fanadinana bakalorea farany teo kosa dia mbola misy ireo izay tsy tonga naka ny volany ho hiatrany ny tompona andraikitra. Vacation ny office du bac ny Majunga efa tonga, efa voazara, dia vitsivitsy tena eo amin'ny angambany 4% ny sisa tavelana anao nampanao rarany baka tamin'ny taona lasa mbola tsy navy naka ny volandreo. Fankapobeny zany efa voaraindreo le volandreo. Dia zay mbola tsy tonga dia mitongava fa ny volanareo mbola ato. Zay sisa tavela mbola tsy naka volan'ny vacation. Ho an'ny adina ara-panatanjahantena dia fantatra fa efa nanomboka tamin'ny 2020 ny volana May hatramin'ny 7 ny volana Jona izao ny adina ara-panatanjahantena ho an'ireo eny amin'ny periférie raha toa ka amin'ny 12 ny volana Jona hatramin'ny 17 ny volana Jona kosa ny EPS ho an'ny mpiadina eto Mahajanga voalohany. Hiavaka ny hetsika fankalajana ny alatsinainy Pentecosta izay iarahana amin'ny Boss Production amin'ity taona 2020 ity izay atao eny amin'ny kianja maitso ny Bevalala. 1,000 ariary ny vidibidirana amin'izany ary mpanakanto fanta-daza maro toa ny Black Nadia sy Mad Max sy ny maro hafa no anafana ny lanonana. Efa tomombana ny rehetra ho ny mpikarakara miandry higadona ny fotoana. Fanampanazavana. Araka mifantatsika rehefa nandidy Pentecosta ohatr'izao dia tia mivoaka kely indray mivoatra zany ny olona dia izay indrindra ny fidainanay satria eo amin'ny kianja maitso dia misy toerana azo hitsangatsanganana tsara, azo hipetrapetrahana. Izay mihitsy azo anaovana pique-nique zany fa aza misahirana manao sakafo, misy sakafo, misy boisson. Manaraka izay ny zava-dehibe rehefa misy lalonana ohatr'izay dia ny sécurité zany. Fa dia mbola ho aty hatsaraina tsara na ny toerana na namboarina na vozina tsara. Nisy amin'ny polisy nampiana koa ka za manana ihany areo. Manaraka izay ny tomobile sy moto dia misy parking voatokana ho azy. Ny ankizy afaka milalao anatiny satria dia malalaka tsara ao. Ny artiste moa dia fatenana hoe izay kalaza ohatran'ny Mad Max, Black Nadia, i Raoty, i Général Degré, FSM Musique, Rotsakalo. Ka manantena fahatongavantsika fa aza manana ihany toerana moa an'izay tsy malala eny Malao. Misy bus mandeha mialo amin'ny Knapsa dia mialo eo amin'ny Malao. Misy koa bus miala eny Satsinanana dia miala ary tsena kely dia mandeha tongotra kely
tsy de manahirana fa mahafinaritra be le toerana ka de miraro ny fahatongavanareo to ny azoko tenenina farangamba de hoe tongava maro fa tsy enenina reo ary afa-po tanteraka na amin'ny artista na amin'ny sakafo zay ao tsika sisa ny andrasany na ny sonorisation indrindrindrina sécurité parking rehetrarehetra azonareo antoka daholo ny ekizy misy kilalaozy ekizy zao manaizy autotampon zana zany zay tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny fanamboarana ny lalana tao amin'ny distrika Natany Fotsy faritra Vakina Karatra araka ny fitaraina ny solombavambahoaka avy any an-toerana nandritra ny fotoana ny orana no nalefa ny gouvernoura ny fitaovana tsy nisy niangana araka izany ireo lalana natao vola very ihany koa ny gazoaly lalana nandritra ny asa raha nitatitra hatrany ny atony asa taorian'izay saingy sy tonga any an-toerana itsony ireo fitaovana ankehitriny ka anaovan'ny solombavambahoaka Antsoavo fanampanazavana mikasika izay nanapa-kevitra izy zareo fa hoe afaka 5 andro de miverina mba mitsahatra ny orana ankehitriny anefa hatramin'izao mbola tsisy programma ny iverenan'le fitaovana ka eto de mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba hiverina ao amin'ny district Natany Fotsy ny fitaovana aloha mba hamonjena lalana satria raha miala eo amin'ny commune Ambomandroso izay averimberitra matetika dia lalana eo amin'ny 4 kilometra ny tena grave be zay mamaka mipitan'ireny rano onive io tsisy zay tsy mahalala an'izany ny vahoaka ary io lalana io amin'izao fotoana izao dia tena potika tanteraka satria le fitaovana tonga tao vao maika indray nanapotika azy vao maika zao izy potika amin'izao ary fantatry ny vahoaka zany mety efa hitanareo amin'ny FBS rehetrarehetra ny angatahako zany mba hiverenan'io fitaovana io satria vonona ny mpandraraha vonona ny tenako vonona ny commune manampy gazoaly teo zao efa nanao gazoaly tany amin'ny 600 litres tany na mahery kely fantatry ndrehetrarehetra zany verimaina fotsiny le gazoaly satria vao maika potika le lalana satria avorana ny tonga tany zao mba mitsahatra ny orana maina ny andro mangataka tena mangataka mba hiverenan'ireo fitaovan'ireo amin'jenan'io lalana io ho amin'ny maresaka anivelany dia totosa androany fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena tany a Turquie mbola anatin'ny herin'ny hatrany filoha teo aloha Recep Tayyip Erdogan ity filoha ity izay efa nitondra ny Turquie nandritra ny 20 taona izao na izany aza mbola manana fanantenana ny mpifanindrana aminy araka ny politika andrany nambarany fanadidina ao amin'ny sariny France 24 Antotosa androany ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Turquie mbola atao hoe favori hatrany ny filoha teo aloha Recep Tayyip Erdogan ao anatin'ity fifidianana ity izay efa nitondra ny Turquie nandritra ny 20 taona izao tsy maharesy lahatra ny vahoaka turka ny politika ny Kemal Kılıçdaroğlu izay nanamafy ny aniliana ireo mpitsoponenana sy ny tsy andraisan'ny Turquie ireo mpitsoponenana intsony politika izay nandikan'ireo vahoaka ho fitondrana tsy refesy mandidy na izany aza manatena ny andresany Recep Tayyip Erdogan i Kemal Kılıçdaroğlu ao anatin'ity fifidianana filoham-pirenena ity manoloana ny fisian'ireo vahoaka maro izay nilaza ihany koa ny hanafana azy ireo anatin'ny fidangan'ny vidim-piainana any an-toerana tao anatin'ny 5 taona izao tamin'ny 2010 ora any an-toerana no nikatona ny birao fandatsaham-bato andrasana araka izany ny voka-pifidianana dia izay ihany koa ny mamarana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ho amin'ny androany isaony isika rehetra tany an-tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ny ekipan'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV kosa dia manome fotoananao ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.